Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Korintiana 1:2-10. Eo amin'ny fiainantsika dia manana mpanampy avy any an-danitra isika. Rehefa lasa Jesosy Kristy dia nalahelo ny mpianatra ary tsy navela ny irery isika fa andefa ny fanahy masina izy hampianatra antsika, ananatra antsika, ho namantsika efa itsika ny asan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no manampy antsika avy any an-danitra, mpanampy antsika avy any an-danitra izay manazava ny tenin'Andriamanitra ao am-pon'ny olona izay mitady an'Andriamanitra, mamaky ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny fahaizana mamaky na mandinika fotsiny no mahatonga ny olona hatakatra ny famarinana ny raha lasaina am-bava-malala, fa ny asan'ny fanahy masina izay mampiditra sy manazava izany ao am-pontsika ao. Rehefa ampiarina amin'ny fiainana ireo famarinana tsotra dia mitombo tsikelikely ny fatakarana lalina kokoa ny tenin'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa no manampy aisy ianao, manampy atsika hahazo fahazavana sy fahendrena izany fahasoavan'Andriamanitra izany, na eo amin'ny lafiny ara-panahy na lafiny ara-nofo, arakaraka ny hanomezantsika toerana lehibe ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika no itombohan'ny olona ara-tsaina sy ara-panahy. Ny fanahy masina mantsy dia manampy amin'ny fanofanana ny saina handray ny famarinana sy hanana fitsarana marina. Izany dia mitarika ho amin'ny fanetretena, mitarika ho amin'ny fialana amin'ny fiankinana amin'ny hevitr'olombelona ary ny fitokisana bebe kokoa amin'Andriamanitra. Manampy antsika toky bebe kokoa amin'Andriamanitra. Rehefa miara-miasa amin'ny herin'Andriamanitra ny olona dia mahazo taridalana mazava sy fahendrena amin'ny fanapahan-kevitra ka mampitombo ny finoana sy ny fiainana ara-panahy. Raha fihesitsika dia izao ny amin'ny teny io ity: ny fanahy masina no manazava sy mampiditra ny tenin'Andriamanitra ao am-po. Ny fampiarana ny famarinana dia mitarika amin'ny fatakarana lalina kokoa, ary ny tenin'Andriamanitra dia mampitombo ny fahendrena sy ny famatorana ara-panahy. Eo ihany koa ny fitokisana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, ny fitokiana ny teny fikasany sy ny teny dia mitarika antsika ho amin'ny fanetretena, mitarika antsika ho amin'ny famonjena ary manome antsika taridalana mazava ho amin'ny fiainana. Raha ito am-pamaranana dia izao: ny fanahy masina no mpitaridalana sy mpanampy aisy ianao. Manampy lehibe izy io amin'ny fatakarana ny tenin'Andriamanitra, ahatonga antsika tsy ho diso lalana, ho diso hevitra. Raha manokatra ny fo sy ny saina isika ka mampiatra ny famarinana dia mitombo ny fahazavana sy ny fahendrena, ary tsapantsika mandeha ny lalany mazava isika, ary mitarika antsika ho amin'ny fiainana marina izany, fiainana feno fankasitran'Andriamanitra, fiainana feno fiadanam-po, fiainana feno fiadanan-tsaina. Ry namako, andehitsika hivavaka ka izany teny izany dia tsy hiverina amin'ny Tompo raha tsy mahavita ny asany amiko sy aminao. Tompo, rainay izay ny an-danitra ianao, rainay be fitiavana, be famindram-po, mamela ny elokay, mamindra fo aminay. Misaotra noho ny teninao izay nomenao anay tamin'ity anio ity, ary izany teny izany ani hiasa ao anatinay tsiraray avy, ho ampiarinay tsiraray avy, ko ampianaro mandrakariva izay hitoky tanteraka ny teninao sy ny teny fikasanao, ary azoto hifandray aminao amin'ny alalan'izany teninao izany. Mombany any an-tokantrano tsiraray avy, ataovy ho tsapany ny fitiavanao, ataovy tsapany ny fahatsarana. Raha misy ny olana, Jesosy eo, meteza ianao ho vahaolana ao an-tokantrano tsiraray avy. Ary raha misy ny fikasana, ataovy mitoky ny teninao sy ny teny fikasanao izahay, fefa malala ny hevitra heverina ho anay ianao, dia hevitra hitondra anay ho amin'ny fiadanana fahatsiloza. Raha misy ny marary, ianao ny hanasitrana azy ireny amin'ny fomba manokana. Ny tontolo andronay dia apetraka eo am-pelantananao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.